Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omena antsika anio. Marina izay voasoratra fa ny tompo dia hamonjy ny mahantra. Araka ny amin'ny Salamo faharoa amby fitopolo andimy faharoa amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa hamonjy ny mahantra mitaraina izy sy ny ory tsy manan-kamonjy. Hiantra izay reraka sy malahelo koa izy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa amby fitopolo any andimy fahatelo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe hiantra ny reraka sy ny malahelo izy ary hamonjy ny fanahiny malahelo. Anavitra izay hampahoriana koa izy. Araka ny amin'ny Salamo faharoa amby fitopolo any fa nandimy fahaefatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe hanavitra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana an-keriny izy ary ho zava-dehibe ho ny masony ny rany. Hampamokatra ny tany. Araka ny voasoratra amin'ny Salamo faharoa amby fitopolo andimy fahaenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe hamoka-bary betsaka ny tany na dia any tamin'ny tendrombohitra aza. Hirondrona tahaka ny any Libanona ny fahavokarany ary ny ao an-tanàna hidokadoka tahaka ny ahitra amin'ny tany. Anjaranao sisa misafidy hoe iza marina no tokony hanteherana sy tokony hankatoavina tanteraka e. Mahereza mandra-peona tompoko.